alalan'ny famoamanjo no nampifoan'ny tanàna ny Ranomafana tamin'ny 5 sasany maraina tamin'ny andro 9 jona ity famantarana fa tonga ny fetim-pirenena. Raha torimaso foy dia foy ny alina tsy nasakana rehetra zany fa dia tonga dia ny famotoana teto amin'ity kianja malalina ka kianja fahaleovatena eto Ranomafana ijery ireo mpilahatra ijery ireo rehetra izay anjaraanjara amin'ny matso izay atao eto Ranomafana. Tonga nanome voninahitra izany 20 jona teto Ranomafana izany moa ny filohalefitry ny filakevitra ambony tetezamita Andriamatoa Ravalson Clément teo dia teo ihany koa ny ben'ny tanàna ny Ranomafana Razanakot Léon ary ny avy amin'ny folo alindamo ny lieutenant Randriamiarsoa Jaona lefitry ny komande ny vondo tomparitry ny gendarmerie eto Ranomafana. Ny avy amin'ny gendarmerie pirenena eto Ranomafana moa ny sanjatra izany ary dia niarahany ireo mpilahatra maro isan-karazany hery rehetra eto Ranomafana nahitana ny avy amin'ny sekoly izany nahitana ihany koa avy amin'ireo fikambanana samihafa ireo mpanjara ara-toe-karena eto Ranomafana samy tsy diso anjara tamin'ny filaharana teto amin'ity kianja ny fahaleovatena eto Ranomafana izay nohatsaraina nohavaozina ary nasiana endrika amin'izany hoe fahaleovatena ny malagasy izany. Taorian'izay maso izay moa dia nisy ny fampisehoana domboly izay dia mampiavaka ny tanàna izany ary dia tarika telo avy amin'ireo tanàna izay tompony izany domboly izany ato anatin'ny commune Ranomafana no nandray anjara tamin'io fampisehoana domboly izay natao teto amin'ity toerana malalaka ity. Raha tahivina nefa ny alina dia totoreboka ihany koa teto amin'ity kianja ny fahaleovatena ity satria dia nisy ny nanamasaka izany lanonana izany izay nanentana ny rehetra amin'ny fety ny 20 jona izany hoe ny retraite au flambeau. Mitoy izany tamin'ny alalan'ny karaoke izay nandraisan'ny tanora maro anjara nisy ihany koa ny 5 rindrina ataon'ireo tanora kely. Mbola mitoy androany tolakandro moa ny fety eto Ranomafana amin'ity 20 jona 13 sy 2 arivo.